Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa tao anatin'ny fandarana mikolo-hevitra amin'izao zoma alina izao manasanao ampanajana hanaraka izany hatramin'ny farany fandarana mikolo-hevitra maro ny vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity ny bois de rose isan'izany fa isan'izany ihany koa ny resaka mpampianatra frama ny tatitra ny gouvernementa izay nataon'ny ministra tompona andraikitra ny omaly ariva isan'ny vaovao ihany koa tamin'ity herinandro ity dia isan'ny songadina manokana ny hetsika nataon'ny mpampianatra frama izay nanomboka ny rotsaka tao anatin'ny fitokonana nahitana ny mpitandro ny filaminana izay niditra antsehatra ihany koa ny ezaka ny fehy izany ny olana ny mpampianatra frama manerana ny Madagasikara ny vahaolana fandarana mikolo-hevitra natao hampahafantarana hanampiana ny fahafantarantsika olo-pirenena ny zava-misy eto amin'ny firenena ka isan'izany ny vaovao misy songadina izay no resantsika amin'ity anio ity mandritra ny ora iray sy 10 minitra eo ny tontolon'ny fampianarana amin'ny ankapobeny noho izany nanasa vahiny ny fandarana amin'ity ariva ity atomboko avy atsy amin'ny ankavia koatsy Andriamatoa Razafindrabe Andriamatoa Andrianjafy Elidio izay filohan'ny anefa hatramin'ny omaly alakamisy no efa ian'ny veriberina ny anaranao tonga sao tao anatin'ny fandarana mikolo-hevitra tompoko miarahaba ny nareo tompony raikitra ato amin'ny mikolo-hevitra miarahaba an'ireto namako reto ary miarahaba nareo rehetrarehetra ny tokantrano indrindra antsika mpampianatra frama sy ny ray aman-dren'ny mpianatra rehetra ary manantena maharitra hatramin'ny farany ny vahintsika manaraka avy eto amin'ny akavia keto ihany Andriamatoa Rakotondраmanana Tina Joshua filohan'ny syndicat-n'ireo mpampianatra izay nahazo fiofanana kosa na ny syndicat autonome des normaliens de Madagascar tonga sao tao anatin'ny fandarana tompoko ya miarahaba nareo eto amin'ny Kolo TV dia miarahaba ny mpiaino ihany koa miarahabantsika nasaina natrika an'izao fandarana izao ny vahintsika manaraka avy ato amin'ny ankavanako ato ny tale misahana andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena na ny directeur des curricula et des intrants du ministère de l'éducation nationale Andriamatoa Lainiriko Denis Alexandre tonga sao tao anatin'ny fandarana tompoko dia miarabanao Inkaja miarabany ato amin'ny tompona andraikitry ny Kolo TV koa miarabantsika namana ito ambonin'ny plateau ary miaraba koa atsika mianakavy any trano indrindra ireo mpianatra izay antom-pisininy atao hoe fampianarana eny ary ny vahintsika faefatra mpampianatra frama avy any amin'ny faritra aloatra mangoro iny any Ambatondrazaka Andriamatoa Razafindrabe Narcisse tonga sao tao anatin'ny fandarana tompoko eny tompoko dia miarahaba anareo tompona andraikitra ato amin'ny mikolo-hevitra dia miarahaba an'ireto namana amin'ny plateau miarahaba ny mpampianatra frama rehetra manerana ny Madagasikara sy ny vahoaka miaino izao fandarana izao tompoko fandarana mikolo-hevitra ny tontolon'ny fampianarana amin'ny ankapobeny indrindraindrindra moa zany fa ny fanabeazana fototra ahitana an'ireto mpampianatra frama ireto inona ny olana fa inona ihany koa ny vahaolana manaona ny fahitany olo-pirenena ny zavanitranga tatoato makasika an'izany vaovao izany ary rahantsika vetivety ny hevitra izy ireo endriky ny tanàna aloha ny kara vaovao manana vaizana farafaratsy jeriny lafiny rehetrarehetra izy namatsika Apalahelo aloha mpampianatra frama tena marina satria le hoavin'le zazam-balagasy mihitsy ny tena somaly le fanjakana ny olana frama sy ny fanjakana ny vola le fanjakana tena tsy mety le ataon'le fanjakana ohatrany vao maitsika lasa ny emitra rehefa nahazo filoham-pirenena ohatrany tsy resaka frama zany kely dia kely ny kramany ny fianarany rahan'le olona tsy haiko zay samy manana ny mpianarany ohatrany aloha zany dia ny any miaina mpiaina ko ahako fa kely izy nena 200 000 zany nama sasakatro mila izy nena zany mitenina zany tsy mampanina zany fa maharitra atsika iza ny velona 200 000 zany na ina ty aloako ve manao izy velona 200 000 ohatra misy olana kely ohatrany tena enjana le vola aloha aminy sy ny tena vandeha be tabiary ny olona no mitiakaiky mihitsy amin'le fidiram-pianatra am'izao enjana be le fanjakana zany ohatra tena tsy hita mihitsy zay tena fandraisany andraikitra amin'le vahoaka ny fitozana le amin'izao zany ohatrany miady zany le amin'izao
miady zany zareo tena marina miady amin'ny sisindrotan'le karama zany na fahasahoako azy eo anatin'le lalàna e. Mampalahelo le ataon'le fanjakana Ranomamy satria tsy mba mitsinjo an'le majinika mihitsy izy. Frama zoany io fandaniam-bola fotsiny ery amin'ny député reny mandeha reny ary fandaniam-bola ary nefa ny olona ary zoan'ny frama no manao an'izany ary maninona tsy afindra ny chapitre budgétaire. Izay ny hevitry ny olo-pirenena teny rehetra teny sendra ny mpanao gazety moa izy ireny eny an-dalana eny dia nanontaniana hoe mba ahoana ny fahitanao ny olona ny mpampianatra frama izany. Randrianjafy Elidiofo lohany anefa isan'ny vaovao maliny hoe voasambotra ianao tao anatin'le fihetsiketsehana nataonareo aiza ho aiza efa nisy zany ve ny vahaolana ianao ty efa eto amin'ny plateau any Koba FM sy ny Kolo TV aiza ho aiza ny fandehan'ny olana io efa misy marimaritra iraisana ve? Atreto zany aloha zy momba ny olana mpampianatra frama efa niezaka ihany zahay nanantona teo anivon'ny ministera nijery hoe misy problème nge le mpampianatra frama de minimikipy tsy misy mifampiresahana ary tampoka misy le tampoka mandeha ny resaka zavatra tsy mahafapo akory ny zavatra fampiresahana ary tiako apetraka sady hoe ny mpampianatra frama matoa tanatin'ny vacances ty nitaky an'io grève io nanao an'io grève io mba hialana amin'ny hoe amin'ny taom-pianarana vaovao miverimberina iarahantsika mahafantatra fa mandritra ny taom-pianarana zay migrève foana mikasiky subvention zay tsy voavan'ny fanjakana mihitsy resaka subvention mpampianatra frama io etsakila mikasiky affectation momba mpampianatra frama be de be ny olana ao anatin'ny mpampianatra frama ny vola karaha mampampianatra lany taletsekoly lany président frama fikambanan'ny ray aman-dren'ny mpianatra be de be ary zay mahatonga hoe aleo mba vahana amin'ity vacances ty ny olana ary indrindra moa zany ary nanaiky zay tamin'ny nametrahana ny flo satria izay ny tenin'ny olona teo reny hoe raha rehefa tafapetraka ny flo satria ny flo teo amin'ny fampelezakeviny de sinizy rehefa nanao fianianana tao 25 janvier de efa ijery momba ny mpampianatra frama irecruté momba ny mpampianatra frama lalàna amin'ny eto amin'ny firenena koa milalampanorenina mazava tsara hoe maimaimpona idirina amin'ny sekolim-panjakana aloha ny idiran'ny mpianatra de tokony amboarina zay zavatra rehetrarehetra regny fa tsy hoe miditra ny mpianatra vao nandeha zay vao ikarakaran'zay de rehefa nanao an'izay moa zay de nanao fihetsiketsika rehefa tsy niainy moa ny fanjakana mialatsiny am'lay fitenena ohatra hoe manao be marenina angamba filazako azy satria tsy mba midina mihitsy ministra tompona andraikitra de nivoaka teny an-dalambe zay ataonay hitan'ny olona hoe zay nge marary fa satria zay rehefa ao anatin'ny tokotany ministera de lazay tompona andraikitra hoe manao vacances ataon'ireo fa mipetrapetraka nefa zay mitaraina de mivoaka teny an-dalambe igny moa zava-misy eto amin'ny firenena ianao rehefa miteny eny an-dalambe de ho avy ny mpitandro filaminana sy ny karazany hoe mila mangataka fahazoandalina aizaiza eto amin'ny firenena zay nangataka de ahazo indrindra eny an-dalambe fa nanao andregny etsika regny zay mpampianatra frama moa zany tsy manana basy fa lakireny hoentiny de ny regny zavatra nyseho de voatazona moa ny tenanay isoran'Andriamanitra moa zany de isorana koa re tompon'andraikitra ao amin'ny emoray zay tena tsy niaro ny tena mihitsy am'izay hoe ianao nge président de mifampiresaka atao moa zay de mba zareo zany aloha niaro zay isorana zareo hoe niaro ny tena tao anatin'ny rehefa voasambotra zany fa tsy de nisy gafy be zany fa fandona kely fotsiny ngamba filazana azy fa nisoran'Andriamanitra koa de fa nahita zareo hoe zay mananjanaka mpampianatra frama zay manambady mpampianatra frama rary ny zavatra mahazo anareo nay moa baiko zareo de tsy maintsy manatanteraka de navoaka moa zay rehefa avy eo eny zay ny olana maromaro andriamatotale omeko anao avy hatrany angamba aloha ny fitenenana aiza ho aiza ny vahaolana manoloana an'izay rehetra zay indrindra angamba ny tiako atongavana satria marary ny fampianarana raha zany angamba no tenenina de milaza efa malamy zany efa mipasoka ny efa malamy ao izy ny fiteny marary ny fampianarana eto Madagasikara ary anisan'izany ny fisian'ireo mpampianatra frama satria raha jerena le fandehan-draharaha de ohatrany hoe zavatra tokony temporaire ho izy ny fiteny azy izy ireo fa am'izao fotoana zao ny akamaroan'ny mpampianatra eto Madagasikara de mpampianatra frama
ary indrindra tamin'iny fotoana ny tetezamity iny a dia niakatra be mihitsy a ny isan'izy ireo teto Madagasikara na izany na tsy zany a eo amin'ny rehefa tonga ny fanjakana tonga ny mpitondra amin'ity 4e république ity a dia tsy maintsy mitady vahaolana ary zay vahaolana zay a no tsy maintsy ho aroso aloha angamba eo amin'ny ministry ny fampianarana amin'izao dia efa nytianombenombeny hoe tsy maintsy mitady vahaolana isika ary tsy ny ministera irery ihany fa ireo force vive ny hery ny fampianarana rehetrarehetra ary niona izy tamin'ny syndicat maro teto Madagasikara niona izy tamin'ireo fikambanana maro teto Madagasikara mikasika ny fampianarana ary nisy fotoana izy a nandeha tany amin'ny faritra ary mbola mandeha any amin'ny faritra izy amin'izao ary miona amin'ireo mpampianatra miona amin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra miresaka ny hoe inona marina ny olan'ny fampianarana marina tokoa ny tenen'ny président teo hoe misy olana eo amin'ny resaka subvention ny affectation détournement na volany ohatra tany amin'ny tsy matsinanana iny a misy volana zay tokony nomenan'ny mpampianatra fram fa no ny antony maro a dia tsy tonga tany amin'ilay mpampianatra le izy fa ny zavatra tiako tenenina angamba dia ity hoe miezaka ny ministera amin'izao fotoana izao miezaka mitady vahaolana ary efa misy ny vahaolana ary anisan'izany angamba mbola resaka an'izay tsika hoe ray alina ny poste budgétaire omena ny mpampianatra frama amin'ity taona ity izay zavatra mbola tsy nisy teto Madagasikara hoe 10 000 poste budgétaire eo koa ohatra ny hoe resaka gratuité le hoe tokony maimaipoana ny fidiran'ny mpianatra ao anatin'ny fampianarana satria izany voalazan'ny lalam-panorenana ho an'ny primaire moa indrindrindra ary efa misy politika efa misy drafitra napetraky ny ministera mikasika an'ilay atao hoe caisse école anamorana an'izay fidirana ny mpianatra malagasy ao anatin'ny sekoly izay satria ny hoe mazava tsara programme fantatritsika hoe nandeha tatoato dia ny fampidirana eo amin'ny 500 000 ankizy ao anaty fampianarana midika izay a fa raha ohatra ka tsy mandeha any amin'ilay allègement na charge parentale tsika dia ho sahirana atrasan'izay tanjon'izay amin'ity taona ity ndra matotaleo io resantsika avy eo rovigny zay no hitan'ny olona maso le poste budgétaire rayal ianao mpampianatra frama ndra matora zavindrabenarsisa isan'ny hoe tsy nahafapo anareo mpampianatra frama ny fanapa-kevitry ny ministera iny ny vahaolana teo nambarina ndre matotale teo efa miroso fa tsy hoe mijanona atreo akory ny fanjakana zany amin'izao fotoana izao nareo anefa zany amin'izao fotoana izao no mihetsiketsika ahoana ny fahitanao an'le tena olana mety mamaly ny ampahany ve zay fanazavany ny tale zay ia misaotra nanome fitenenana amin'ny ankapobeny dia tsy mahavaly an'le zava-misy aminay mpampianatra frama iny zavatra ny tenenina andriamatoa ministra iny ny olana aloha ny lazaiko voalohany a io subvention io dia tena tsy mahavaha olana mpampianatra frama mihitsy satria na mifanao an'le contrat ny midraina ary zay rovolana isaky ny rovolana ny andraisana an'le subvention zany any amin'ny 10 volana le izy vao tonga dia sahala amin'izay koa ny vacation moa dia efa hery nitaona mihitsy amin'le nandritra hatramin'izao zany hatramin'izay nampianariko zay tamin'ny 2004 zao dia saiko zay foana zava-misy za zao efa talian-tsekoly a mitana classe d'examen dia miandry ny subvention io eto zany zay na eno an'le hoe 10 000 poste sady misy an'le critère dia tsy mahavaha mihitsy satria zay zao dia atao hoe classe BPC ny diplôme anay nefa zay mitana classe d'examen ka raha jerena le critère ny tenen'ny ministre hoe bac plus 3 dia everinay mihitsy fa tsy mahavaha olana zany satria zany bac plus 3 zany tsy io tafidina any ambany vohitra ary tsy hitana classe koa any amin'ny primaire io zany ny tena mahatonga anay hoe tsy mahavaha olana aminay le izy misy apahany kely angamba nikaja somary azavaiko raha ohatra ka mety amin'le resaka hoe tara le subvention io angamba efa nisy zay moa le hoe miroso isika ary mitady vahaolana efa misy fanapa-kevitra teo nivoan'ny ministera zany efa nidiniana le izy a fa atao zay tsy ahatarany itsony satria misy matsy le fiteny hoe taux de régulation finance publique ary zay ny antony nahatara azy hatray fa amanomboka izao zany a ho diniana
tsara resaka momba ny taux de régulation io mba ho tonga ara-potoana any amin'ny mpampianatra le subvention afaka anasomeko fitenenana aloha ny syndicat ny normalien le poste budgétaire ray alina teo ihany fa mbola ifandroritana koa izy io am'izao fotoana zao satria nareo le mpampianatra nahazo fifanana koa zany hoe ao meo anay koa ny anjaranay ny mpampianatra fram nazavainy tsara teo hoe BEPC CPE baka nareo nefa nianatra ambonin'izay ifandroritana le izy de ahoana mety ve io zany sa tokony tsy poste budgétaire ihany koa ho anareo ya ny fomba fijerinay zany ohatra am'izao hoe rehefa manao recrutement na mpampianatra na mandray mpiasam-panjakana eran-tany zany fa tsy eto Madagasikara de tokony ny olona nahazo fiofanana no recruter zay ny fenitra fa zao zahay ao anatin'ny syndicat ny mpampianatra nahazo fiofanana de mametraka hoe miombon-kevitra amin'ny rehetra hoe tokony ho recrutena daholo inge ny olana 75 000 inge ao anatiny inge zahay ny olana tokony ho recrutena daholy ny 75 000 le 10 fito alina de rehefa recrutena daholo reo de tafitotra ihany koa zahay fa izahay moa fa nisy fotoana mitondra hevitra manana soso-kevitra hoentina ahoana ny fomba anaovana an'izany ao anatin'ny fotoana foy dia efa narosonay ny ministera zany isy adevitra makasika an'izany fanabeazana zany atsoatsy dia arosonay zany hevitra zany io manko ny syndicat sady mpanolokevitra no miaro ny tombontsoa zany hoe force de proposition de force de revendication ihany koa zay zany zao eo aminatin'le stade n'le hoe tia misy soso-kevitra fa za resy lahatra mitovy resy lahatra miaraka amin'ny anifa fa poizina ho an'ny firenena mbola fisin'ny mpampianatra fram ary tokony ialana ao anatin'ny fotoana foy ny alana amin'io hitadiavantsika hevitra ao anatin'ny fotoana foy ny andraisina andreo mpiasam-panjakana hevitra ao anatin'ny fotoana foy andreo matotale zay no andrasany zay manana soso-kevitra am'izay tsiny aiza hoe zany fanatanterana an'izay miditra am'le toely le valiteninao teo ny angamba tiako toizana am'le izy hoe ohatrany hoe resaka social be any no resahana rehefa mpampianatra fram ohatrany hoe fianakaviana reo misy olona veloma misy fianakaviana ao anatiny ao ary marina zany ary za koa tena miombo-kevitra hoe tokony ho jerena akaiky na raha social nareo mpampianatra fram reo satria tsy mety hoe tsy ampy ny vola miditra aminy ohatra na hoe précaire le asa ataony fa ny zavatra anankiray tokony ho jerezintsika de hoe ny fisin'ny ministera ane ny fisin'ny fampianarana ane de mpianatra ny fanontaniako apetrako amiko sy apetrako amin'ny rehetrarehetra de hoe raha ampidirina rapitso mpiasa-panjakana daholo ny 75 000 mpampianatra fram ohatra ny olana ao anatin'ny mpampianatra fram ny akamaroany de tsy nahazo an'lay atao hoe formation initiale zany hoe misy problème anankiray misy olana anankiray koa ane ao amin'ny resaka hoe mpampianatra fram de izay tsy fananana formation initiale zay ka raha am'izao fotoana zao no hoe ivadika no tsy maintsy hoe makany am'izay lalan'izay isika de atahorana ny kalitaon'ny fampianarana omena ny zanaka malagasy mieritreritra hoe tokony hojerena hoe aiza ho aiza ny elanila-panao ao anatiny ao tsy maintsy omena formation ny mpampianatra fram fa tambony kosa angamba rehefa mahazo an'izay formation zay izy ny andraisana azy ho mpiasa-panjakana eo amin'ny voan'ny syndicat ato moa atao amin'ny zareo nivoaka ny centre de formation angamba mety tsy de manana an'izay olana hoe formation initiale zay fa mieritreritra hoe anjarany fanjakana kosa mijery akaiky anareo mpampianatra fram reo mba azony zareo koa formation azony manome fampianarana misy kalitao ny mpianatra eto Madagasikara mialatsiny fa avy de ohatra mamaly kely satria ny tena moa mampresident mpampianatra fram am'izay zavatra zay ny any zany ohatra hoe ohatra raha manokana aloha mikasika am'le teny teo tamin'ny voalohany moa ny teny zareo solo tena avy ao ministera ny problème mpampianatra fram io zavatra problème ifaila be ary matetika ohatra ray manokana ohatra rahay sur terrain zany zay zany ohatra hoe efa tsy mahandro tsony le kadikady ambony latabatra zay ataon'ny ministera ty amin'ny foy be ohatra zany zao fijerevana mikasika ny subvention le ndrazany hoe mbola misy fandinina mikasika an'izay le mpampianatra anaty volan'le mpampianatra am'izao efa tsisy aty mbola anao kadikady hoe ahoana fanamoaka ny subvention faran'izay aingana ireny zavatra ohatran'ireny zany makivy amin'ny sehatry ny fampianarana
ary raha tsy teny mpampianatra primaire zao reo nge tsy afaka manao vadinasa ohatra hoe mpampianatra monsieur ohatra afaka masady mandeha manenjika kely privé sy ny karazany fa ny azy de tena hoe io ny ainany de le mikasika an'le hoe mpampianatra tsy ile hoe omena formation ohatra ny tenin'ny directeur teo de ny alo tsy ohatra reo mpampianatra reo ataontsika hoe nanomboka tamin'ny 91 nisy mpampianatra fram eto Madagasikara zany a na tiany fanjakana na tsy tiany fanjakana fa nanampy azy ny mpampianatra fram na tiany fanjakana na tsy tiany fanjakana raha nanana hevitra ny ataontsika hoe zay nandimby teo na ny am'izao a raha nieritreritra hoe zay tafiditra maître fram avy de formena ngamba efa tsisy olana zany momba andrasaka formation ary ny tena zava-dehibe sy ny tsara de hoe tsisy tsaratsara ny hoe le mpampianatra mampianatra ao de fa traiky efa ho anazy io zay aloha zavatra anankiray faharoa io mpampianatra fram io nefa niditra mpampianatra fram sanatriko roe parasite avy agny hoe mpampianatra fram tsy maintsy nisy test de niveau lo tao de zay fa mpampianatra ary na tiany fanjakana na tsy tiany fanjakana io aloha misy am'izao dikan'zany vahana faran'izay aingana io olana io fa raha mbola mandeha par formation ovina vao tapitry ty maître fram ty nefa zavady nefa iarantsika mafantatra zao mantsy ny tena olana kabary ny filoham-pirenena propagande filoham-pirenena tsy niteny mihitsy izy hoe io recruter mpampianatra nazy formation ary mpampianatra aloha isaka ny vacances de misy foana le hoe JP misy foana formation mpampianatra formation inona ndray ny andrasana le ohatra hoe le mivoaka any amin'ny NFP ve regny de marina tsara fa manana baka ny olona mandehana heritaona mijanonany de ny mpampianatra perana zao mantsy ny problème le teo efa niteny tamin'ny ministre zay teo aloha atsika andeha nao NFP ty alenareo mpampianatra pernasa alefa manareo mandeha manao formation tadidiva 3980 isan'ny mpampianatra nalena avy tato de nalefa nanao formation regny lasa de tsy andrenregny sekoly tsy maintsy naka mpampianatra vaovao koa hampianatra andregny satria regny lasa regny tsy ho tafaveriny raha tsy heritaona ny fampianarana mandeha dikan'zany nahazo mpampianatra vaovao maître fram zany aloha reny aveo mivoaka avy any a tsy afaka miverina ty amin'ny établissement tsony satria tsy raha nanao contrat am'ireo olo reo hoe rehefa lasa regny rehefa miverina de miala an'ireny sasany izay ny olana eto amitsika nanome sosikevitra ny syndicat nefa de hoe reo mpampianatra pernasa io isaka vacances avy de manao formation isaka 3 mois ohatra vacances na isaka avy de manao formation am'izay hoe vacances izy manao formation miditra to ampianarana verina mampianatra zay foana na de mpiasam-panjakana izy mpiasam-panjakana nge tokony mena formation kokoa am'izao fotoana satria matetiky reny ohatra hoe mpianatra nivoaka tamin'ny école fanaovana formation tamin'igny any izy nanao formation ohatra de mpiasam-panjakana igny vetivety mpiasam-panjakana igny afaka 5 taona heritaona satria mivoatra foana ny tokony manaraka ny toetrandro foana fampianarana regny tokony mbola omena formation dikan'zany tsy olana mihitsy aminay le hoe tokony ampidirina mpiasam-panjakana izy de asivy formation foana isa-taona satria mivoatra ohatran'izay ny toetra ohatra hoe ny fomba fampianarana eto Madagasikara ty antany hoe manaiky an'izany ve ianareo ny nianatra bac plus 3 manana bac plus 4 sy ny mpampianatra fram ny tale tsekoly ato zao hoe BEPC nefa efa mitondra sekoly ihany ko nefa tsy azo maivanina ny traikefa amin'izany olona zany zany zavatra zany zany ny zava-misy atao anatin'ny ministère fanabeazam-pirenena fa zao mazava ny tenin'ny président eo fa tsy azo elana ny formation ary misy foana ny fanafanana ny zava-misy ihany koa mitondra vesatra ho an'ny fianakaviana ny fisin'ny mpampianatra fram satria tsy azo elana ihany koa zany ny fandraisana andreo mpiasam-panjakana inona ary ny olana any nge ny olana de hoe tsy manana tetibola ny fanjakana any vaolana am'izay zany ty koa misy olana anankiray ny mpamatsy volana ny partenaire technique et financier ny fanjakana tsy manome vola irecrutena mpiasam-panjakana zay amina règle générale ohatran'izay fa ny azy tetikasa anankiray na manampy izy subvention zay na manampy tetikasa anankiray izy de io tetikasa anankiray io mety afahana misy tombony aingana zay zany ataon'ny mpamatsy vola ka raha misy problème aram-bola ao anatin'ny ministère ny fanabeazam-pirenena de zao tokony mandray andraikitra ny fanjakana mijery an'izay hevitra zay no nanoloranay foana
fantatry président ny anefa zany nanoloranay foana le sosokevitra hoe atsangano eto Madagasikara ny antsoina hoe tahiry-pirenena ho an'ny fanabeazana Fonds national pour l'éducation. I Fonds national pour l'éducation io a dia vola mba manao fifanarahana ny firenena tsy ny biby ihany ny mila rovana eto fa ny olona indrindraindrindra dia izy olona mitaiza olona dia ny mpanabe hoe mba mifanaraka tsika hoe mba angalatsika 2 ariary isaky ny solika mba angalatsika $2 isaky ny touriste tonga eto Madagasikara mba angalatsika $2 isaky ny graman'izay volamena miala eto satria ny olona no arena ohatry ny fitaovam-pianarana fitaovam-pianarana rehetrarehetra ohatrany tafita ka tafita tamin'ny avril 2010 zay ny nanomboka nandrosana zany sosokevitra zany zay tao anatin'ny tamin'izany a mbola nisy ny fikambanana nisy any hoe cellule de communication des enseignants io vola io no entin'ny ministère ny fanabeazam-pirenena ity raha ty zany tsy rahan'ny ministère ny fanabeazam-pirenena fotsiny na opretintsika eto aza dia ministre Paul Larabary zay mpiara-miasa aminy ao rehefa tsy mandray andraikitra tsy mitodika aty amin'ny fanabeazana ny lahara-pamehan'ny gouvernementa dia zao be foana ny dalo satria raha tsy fanabeazana ny olona be foana ny olona lasa mivaralila ny fiainana satria raha tsy fanabeazana rehefa vola ny foan'ny problème eto mahatonga atsika manao fangalam-pery lasa misy akasambosambotra namana lasa misy akanonontonona hoe alao ranona vola ny problème eto vola tsy toko tsy foroana ny azotsika raha ohatra ka manao an'izany tsika faharoa mbola misy koa le hoe banque fampandrosoana ny fanabeazana banque pour le développement de l'éducation satria ny ray aman-dren'ny mpianatra efa zatra mandoha vola dia avadikitsika système na épargne reny vola reny dia mitsangana ny banky andray mpampianatra ray alina zao ny ministère de l'éducation nationale tonga dia incitena reny olona recruter reny ho virena ao anatin'io banky io ny fanjakana zany mila manana politika manana vision mazava tsara hoe inona ny atao ho an'ity fanabeazam-pirenena ity dia ny ankizy vao miditra ny an-dakilasy dia miaraka amin'ny carnet épargne satria le vola fandohana iny atao épargne fa vola miverina ny aminy iny fa ny tongony manana vola ny fanjakana afaka misambotra vola ny fanjakana anaovana sekoly afaka misambotra vola ny fanjakana banky mihitsy ny mpampianatra ao dia ozy zay hoe zay ny tsy itovizana hevitra amin'ny ministère fa ho avy moa ny convention nationale mahakasika ny éducation dia hoentina ihany zany hevitra izany a rehefa niady hevitra tamin'ny tompony andraikitra maro samihafa zay a ozy zay hoe lay za kosa aloha mahita hoe le ray alina io zany a tratra amin'ity taona ity efa tsy afaka manao mazitsony angamba tsisy mazy azo atao eto hoe ary mampiresaka fotsiny raha mbola ilaza hoe ho vorecruter mpampianatra firamare fa tsy maintsy mitady loha ranom-bola ohatran'izay ny fanjakana dia zay zany ny anay zahay dia manohana tsy misy fiepetra ny firecrutena ny mpampianatra firamadimairivo fitoalina ary ny plan anay dia sorti anay ao anatin'io dia hoe dans 2 ans dia foanana ho noforatsy atao anatin'ny tantaran'ny fanabeazam-pirenena zany mpampianatra firamo zany satria misy vola reo irecrutenareo mpampianatra firamareo mbola manam-bola ny fanjakana anaovana formation zany resaka zany vita zany fa mila volonté to andrasoary aloha volonté malta le rehefa aveo fa antany ny andriamatora zavindrabe narsisy mampampianatra firamanao hoe 2 taona zay zao sosikevitra anakiray be dehibe le teo banky karazana tahiry nareo mpampianatra firamo mahenao moa zany avy any ambanivohitra Batorazaka any mety hanaiky an'izay ve rehefa tena alefa ny communication na ny fahaparalamba avao ny teny filoham-pirenena mantsy ny rahany rehetra miaino ary fotoana fohy no everiny fanatanterana azy ya io zany dia zao hoe miankina amin'ny fomba fijeriny fanjakana ho anay mpampianatra firama satria raha iverina kely amin'ny tenin'ny taliete dia hoe tsy ampy le formation tsy ampy formation le mpampianatra tena misy tokoa ny formation ataon'ny mpampianatra misy ny JP misy le évaluation le nanaovana na hoe nazahoana ka crédit sianina reny ny réseau des enseignants reny sisa zany ao anatin'ny formation ataon'ny mpampianatra zany dia iverenao kely le hoe mahafapo anareo ve le dans 2 ans ohatra sosikevitra avy aty aminay syndicat fa tsy sosikevitra avy reo fanjakana ho anay mpampianatra zany dia ny fanavotana anay ao anatin'ity lavaka mangitsokitsoko aty satria na ireo iava reo formation ataonay ireo vola ampoasy ny mpampianatra frama reo afana manao an'le formation fa tsy misy hoe fanampiana avy amin'ny fanjakana
nefa ny karama am'izany zara raha misy ary tsy mikarama mihitsy fa miandro subvention nefa mamelombady sady mampiana-janaka zay ny tena malatsaka lalina le fanabeazana eto Madagasikara de ohatran'izay reto no mpampianatra fram manao sub reto zany de tsisy mpijery tsony reo am'izao nefa de miasa de io zany le tena mamparary an'le fanabeazana mihitsy ary le zana-bahoaka mihitsy no zana-bahoaka ozy ianao fa malaza ihany koa nge ianareo mpampianatra fram hoe ny ankizy ampianarinareo tsy mahay ny mpampianatra eny amin'ny satria hoe tsy ampy an'le formation tsy mifanindra tsy afaka mifaninana amin'ny privé ny mianatra eny amin'ny EPP tsy mitovy ny mianatra andrenivohitra amin'ny EPP sy ny any ambanivohitra sady talentsekoly any mpitana classe d'examen mahavita 100 isan-jato amin'ny fitazonana zany classe d'examen zany nandritry ny 4 taona zay 100 isan-jato ny vitako amin'ny tana T5 dikan'izay mahavita ny zavatra vitany privé ny mpampianatra fram fa ny olana de sady noana anao no tsy maintsy miezaka mitady ny fomba anitarana le fanabeazana de zay mihitsy no angatana mba hisy kokoa le fanitarana raha voatafiditra zao efa ampianarana fram de efa tsy nasina tsony le CAE tonga de tsisy iny nefa reny zany efa mampitombo sady ntraikefa le mpampianatra ary za isan'ny manaiky ny teny président teo hoe ampidirina ho recrutena le mpampianatra fram azo ampidirina any amin'ny centre de formation ny zava-misy hoe efatra amin'ny taona raiky amin'ny sivifolo nisy mpampianatra fram rehetra hatramin'izay zany no recrutena atao anatin'ny fotoana foy andre matota leo meko fitenenana ianao fa maromaro zay teboka maromaro mihitsy zay ka fa ny any tiako tenena tam'le izy hoe tsy niresaka hoe fampidirana fotsiny ny ho fonctionnaire amin'ny mpampianatra fram fotsiny ny olana fa mila jerena koa ny olana mifanaraka amin'izay koa indrindrindra eo amin'le hoe mpianatra ary za manindry tsara hoe amiko a zava-dehibe ny olana mpampianatra fram ary ny fanjakana tsy maintsy mitady vaolana ho azy ireo zava-dehibe koa ny mijery a ny ray aman-dren'ny mpianatra satria izy ireo mpampiana-janaka ary ny teny teo ny aigian'ny syndicat tato hoe ny tena olana ane mandoha vola koa zareo ary mandoha vola be fa indrindrindra ao ministera aloha ny tenitenenako an'izay ary amin'ny maray aman-dren'ny mpianatra koa tokony mpianatra no jerentsika meloha tsisy mpianatra tsy misy mpampianatra ary tsy misy ny ray aman-dren'ny mpianatra ary zay mahatonga manindry kokoa any am'le hoe ny kalitao ny fampianarana eto Madagasikara zava-misy ane enikanja de zao hoe voamaly le omaly any tany Toliara tany tany Eviko tany Beoro angamba eo amin'ny 50 kilometatra miala ny Toliara ny eto Madagasikara de hoe ampianarana amin'ny teny frantsay ao amin'ny primaire fa za nahita mpampianatra teo tamin'izany fotoana zany manao conjugaison verbale zao ny ampianarinao je va zany ny fampianarana any ary indraindray anao tohana ny fo hoe mila jerevana ireo mpampianatra ireo eo amin'ny lafiny sosialy inona re no tokony hoentin'ny fanjakana ho azy mba hivelomany tena fa tokony heritreritra indrindrindra ny fanjakana hoe inona no zavatra omena n'ireo mpampianatra fram ireo mba ho fampianarana manaraka ny kalitaony tokony ho izy no omeny ny mpianatra ny tenitsika teo resaka zay mahatonga ny hoe ny allégement charge parental tsy maintsy hojerena alefahana ny vola tokony mialany amin'ny ray aman-dreniny ray aman-dren'ny mpianatra mandefa mpianatrany any an-tsekoly fa ny fanjakana koa ane efa nanao proposition ary ny ministre voatany Paris voaingana tao anatin'le hoe GPE miteny fa i Madagasikara anisan'ny firenena nanome toky fa ny 20 isan-jato ny arikarena de natokana ho an'ny fampianarana fa ny tena tiako tsindrina de ity tiako le tenen'ny lehibe ny syndicat tato raha ny teny izy hoe tokony hanana vision ary zay ny tokony zavatra tokony hisy eto Madagasikara ary zay ny antony hanaovana an'le concertation nationale amin'ny volana oktobra zao mba atsika rehetrarehetra hervelona rehetrarehetra fa tsy ny ministera rery ihany satria ny fampianarana de tsy any ministera rery ihany no anome an'izay fijery zay vision zay viny zay hoe ahoana marina moa no anaovantsika nyity fampianarana ity ao tsika mandinika daholo reny